raha tsaivana kosa dia vitan'ny herinandro lasa teo ny fivitanana izay andrafitra ny mpikambana eo anivon'ny bromaritra ny anteny mera-pirenena momba izay indrindra nitondra ny fomba fijery ny maître Willy Razafindratovy maître Olalamo no afantarany maro azy eo anatrehan'ny fandanjahan-kery eo anivon'izay anteny mera-pirenena izay. Tsy resy lahatra amin'ny fanomezana fahefana betsaka ny parlement i maître Willy Razafindratovy izay mpisolo vava. Araka nambarany dia sarotra ny anakinana fahefana goavana amin'ny mpisolo vava raika amin'ny 500. Amiko zany raha olona raika amin'ny 500 nomenao fahefana ngedabe tahaka an'izay ary nefany tsy mipetraka amin'izao fa ny ankabeazany mialatsiny ny ankabeazany dia mandray vola sy mitady sy mitsetsitra ary miazakazaka orinany tombotsoa dia tsy zavatra anjara mihitsy. Aleoko lavitra raha mahita président république manana fahefana toy izay olona anankiray toy izay olona raika amin'ny 500 manana fahefana nefa azo vidina dotoro rehetrarehetra eo ka eto zany dia mbola tsy zakantsika malagasy mihitsy zany hoe régime semi parlementaire zany satria io ny tombotsoa zao zao dia efa hoe mandeha sady hoe 4 tombotsoa hoe karamy ny zay rehetrarehetra zay zany efa eo sahady hoe tsy maintsy ho azonay ireo ka aiza ho aiza jery zany izy zao ary ny indépendant lasa dépendant indray amin'izao fotoana izao. Anisan'ny resan'ny maître Willy Razafindratovy ny fahafahan'ny parlemanta anesitra ny filoham-pirenena ary ny fahafahan'ny filoham-pirenena andrava amin'ny parlemanta. Marina fa tsy régime parlementaire fa semi parlementaire afaka manao empêchement na déchéance ny parlement le président de la république afaka manao dissolution fa ny zavatra tena mety ho aingakaingana kokoa zany raha manaha fotoana any président république matetitetika ny atao ny assemblée nationale parlementaire zany dia ny azo naingana indrindra ny fandravana ny assemblée nationale io satria ny azy dia mangataka fotsiny izy tsy mangataka koa fa mampilaza manontany ny hevitry ny premier ministre zay mbola tsy mame anazy zany kilo lipa dia afaka mandrodana sy manafoana ny assemblée nationale io fa ity assemblée nationale ity zay fa maliko matetika mpanao politika namana zay lakotsiny fa hoe ny président ny be fahefana ka tokony atao régime parlementaire tonga izy zao dia veriny tsika osika mieritreritra le hoe tamin'ny andro ny professeur Zafelbert tratry ny empêchement eto zany tsy empêchement zany tokony resany eto fa resaky hoe de déchéance raha tianao déchéance ary zareo marina fa mieritreritra mbola lalana lavitra be mihitsy satria rovina vao tonga any amin'ny 2/3 na roa pahatelo nisan'ny député zay vao tonga amin'izay déchéance zay fa io zany fa azahoako an'izy mialatsiny gamba mety vatambatana ihany fa ny député tsika raky voalaza foana matetika rehefa indrindra fa amin'ny régime semi parlementaire dia variation variable zany géométrie variable zany mandeha tsy mandeha roa arakaraka izay vola mandeha sy ny tombotsoa menan'ireo olon'ireo. Raha ny firafitry ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanjinika politika dia ny kisarisary politika tamin'ny andron'ny professeur Zafelbert no miseho.